ka izao vahoaka sahirana izao mijaly tsy mitananoko hanina izao raha hoavy ivavaka ny eritena eno atren'Andriamanitra ka heniny feo dia hainy Jesosy ny manome sakafo antsika intelo isan'andro maraina atoandro hariva ary dia mbola isy ambo ny fitosobika ary io sakafontsika io fa tsy ho lany mihitsy eo an-tanàna eo raha hanompo an'Andriamanitra io tsika ame voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia andana ary voaka malagasy fa Jesosy maheno ny fivavakantsika mahare ny fitarainantsika izy tsy mahita ny hoaniko hoanina nona tsika malagasy mahantra tsika malagasy nefa ny renantsika miavosa amin'ity firenentsika ty tangosan'ireo vahiny ireo ary tsy mbo misy mba tonga anaty vilanitsika fa dia mahantra eto tsika fa aza mataotra ry voaka malagasy ho avy ny fotoana fa tsy avelan'io Jesosy sy Andriamanitra io ahantra tsony ty firenentsika ty fa inana ny vokatra ny tanitsika sy ny arenantsika eto amin'izay tsika malagasy rehetra ka dia isy ambony ny sakafotsika sy ny vokaritsika sy ny varitsika sy ny biby fiompitsika fa tsy ho lany ny vahoaka sy ny dalo intsony izany fa itsika mihitsy ny hinana azy ary rehefa izany satria anompo an'Andriamanitra itsika fiangonana no tokanantsika ivavahana amin'Andriamanitra io dia zay ho avy rehetrarehetra ivavaka amin'io trano io dia hiaino Andriamanitra ny an-danitra any ny fivavaka zay ataontsika rehetra raha hiala amin'ny ratsy fanaontsika itsika ka anompon'io Andriamanitra io ka rehefa tonga ary zay fotoana izay satria hotahin'Andriamanitra ty firenena malagasy ity ny tantsaha rehetra ny mpamboly rehetra ny mpiompy rehetra ny mpanao asa tanana rehetra ny mpiasa birao rehetra tsy ho retsy ho hita intsony izany hoe kolokolo izany fanindranana rem-pirenena tsokosoko izany ka dia ho an'ny tenany ihany fa tsy mba hijery ny vahoaka ny mpitondra satria Jehova nampanantenantsika ka rehefa tonga amin'izany toerana izany efa nanao mahazo trano itsika milamina ny tanitsika tsisy vahiny sy mpanambola andeha akakery ny tany ny vahoaka malagasy intsony zay gasy no efa nipetraka taona andritry ny 4 taona tonga avy any ny olona dia tondra ny taratasy anazy ny tany dia ahirika daholo ny vahoaka madinika rehetrarehetra ho avy ny fotoana tsy hisy trondro zany hanao zava-mahagaga amin'ny firenentsika ty Andriamanitra ampiadana n'ity malagasy ity amen ka rehefa tonga zany fotoana zany dia tiny ny afatra omen'Andriamanitra atsika Deutéronomie 5 vakitsika manomboka ny andinin'ny 7 zao mivoasoratra ato efa voaresaka ty fa iverenako amin'izao fitokanana fiangonana izao sy ny afatra zay omen'Andriamanitra ny firenentsika malagasy ty fa kely sisa dia ho tafavoaka amin'izao fahoriana sy fahantrana zao ty firenentsika ty Deutéronomie 5 andinin'ny 7 fa Jehovah Andriamanitra ao efa ampiditranao any amin'ny tany soa dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasa sy ny tendrombohitra ny tendrombohitra rehetrarehetra tazantsika ty Belazao zany dia amokatra daholo ireo ny renirano tsy ho ritra intsony tsy hevitra zany na za hoe ny hevitry pastera Mayolla fa zany ny voasoratra ato anatin'ity baiboly ity io tany maina aty amin'ny faritra atsimo rehetra ireo tsisy rano nosotroina fa dia rano-potaka nosotroina dia tsy hisy intsony zany fa azo rano na ny lohasasy ny tendrombohitra hoy Jehova eto amin'ity firenentsika ty amen ny tany misy vary tiritika sy vary ordesy voaloboka sy aviavy ary boka be tanitra tany misy azo riva sy tantely amokatra be amin'izay ty tanitsika malagasy ity raha izany afatra izany tany zay ihinanana hoanina amin'ny fanarana-po sady tsy hanazava mahory akory eo ianao tsy hisy tony zany malagasy ty mihinan-kanina ny telo izany tsy hisy tony zany malagasy hoe indray-pandeha isam-bolana na isaky ny enim-bolana vao mba mihina-kena tsy hisy tony zany malagasy tsy hanana trano honenana zany fa mbola toizany le izy tany misy vy sy vato ao aminy ary eo amin'ny tendrombohiny no hiadianao varahana
Izany hoe ty tanitsika ty zany tany misy vatososy, misy visy, misy varana, misy volamena, ty tanitsika ty. Eto amintsika eto azo fantatro. Na dia mbola tsy hita ty ary mino aho fa misy vatosoa koa amin'ity tany ty. Misy eto sa tsy misy? Misy eto a. Tongony maramila dia menany. Dia ahoana koa nabetsany maramila zany fa tsy menany gasy. Fa mono ny makazy eo. Tsy mety zany mifamono zany. Aleo ny arena ivelomany gasy sy adanany gasy. Satria tany misy visy volamena eto. Mba iadanantsika malagasy. Dia hoy Jehova tamin'izany. Rehefa tonga izay fotoana nampanentanan'Andriamanitra antsika iadanan'ity firenena malagasy ity dia hoy izy ato. Ary rehefa nihinana ianao ka voky, izany hoe efa mihinana intelo isan'andro, manana ambiampy. Ary misaotra ny Jehovahandriamanitra ao noho ny tany soa izay nomeny anao. Dia mitandrema ary fandrao adinoinao Jehovahandriamanitra io ka tsy tandremanao ny didiny tsifitsipiny ary lalàna izay andidiko anao anio. Fandrao raha nihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao ary mihamaro ny ombonao sy ny ondra manosinao ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fananana rehetra dia hiavonavona ny fonao ka ho adinoinao Jehovahandriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany Egipta tany amin'ny tranona nandevozana anao. Tandremo hoy Jehova. Rehefa tonga izany fotoana izany ka mihinana intelo isan'andro ianao, mamokatra tsara ny tanimbolinao, ny tanibarinao, mivoaka amin'ny faritany misy anao io ny vatosoa sy ny volamena sy ny volafotsy, mihamaro ny ombonao sy ny osonao, mitombo ny fanananao rehetra, efa manao trano moderna ara-dalàna koa ianao, dia tandremo so hiavonavona ny fonao ry malagasy, tsika vahoaka eto Belazao, ka hiala amin'ny Jehovahandriamanitra ao indray ka tsy hanompo azy. Izay nanomenao an'izany arena sy ny sakafo isan'andro isan'andro sy ny fahasalamana, ka dia ny tombony nateraky ny biby fiomponao sy nateraky ny kibonao. Dia hoy izy hoe andana manery-tena ianao raha tonga izany fotoana izany fa aza manao anakapo ianao ka anao hoe nitanjako, satria izany ny asan'ny tany sy ny herin'ny tanako navoriko izao arena izao. Drao ianao ireharehandray rehefa ampiadanan'Andriamanitra ka omeny ianao izay ilainao rehetrarehetra, dia ilaza indray ianao hoe ny tanako anie ny asa tany nampamokatra an'io vary sy io ovy sy concombre sy karoty sy laisoa io e. Ny tanako anie ny asa tany ny ady lavaka nazoko ny volamena sy volafotsy io e. Ny tanako anie no nahatonga amin'izao ka nahavitako ny trano fiangonana io ka nivavahana izy nazahoana fitahina. Andrao ianao irehirehaka anao anakapo hoe nitanjako sy ny herin'ny tanako navoriko izao arena izao. Fahatsiarovy Jehovahandriamanitra ao izay nanome anao hery hahavory arena mba ory ny fanekeny izay nianany tamin'ny razanao tahaka an'izao anio izao. Amen. Tsarovy Andriamanitra io rehefa nitahina sy nambininy ianao fa izy nanome anao anio. Fa raha sanatria manadino ny Jehovahandriamanitra ao io mihitsy ianao ka anaraka andriamanitra hafa indray ka ilaza hoe nitanjako sy ny heriko navoriko an'izao, dia tadidio hoy Jehova, dia milaza aminareo marina dia marina tokoa fa hoaringako tokoa ianareo vaoaka malagasy io raha miala amin'ny Jehovahandriamanitra reo io. Tahaka ny andringanako reo firenena samihafa izay miady trano any Afrika, any Syrie sy ny sisa io, faty olona variraraka ny ady trano izay misy, dia hoaringako tahaka izany koa ianareo hoy Jehova, satria tsy mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra reo. Ka ny havatra zany dia mazava, raha hitokana fiangonana itsika dia ho tahin'Andriamanitra ny fiangonana, ho tahin'Andriamanitra ny vahoakany, ny kaominina izay misy azy, ny firenena izay misy azy, raha mandeha manaraka ny didiny tsifitsipiny ka omeny azy rehefa tonga ny fotoana izay tsy ho ela intsony ampiadanan'Andriamanitra nyity firenena malagasy ity. Omeny azy ny haniko hoanina sahazana azy isan'andro, ny fahasalamana, tsy ho lany volany amin'ny hôpitaly intsony amin'ny fitsaboana, tsisy an'izany tsy hanana haniko hoanina izany intsony. Hitombo ny arenany, havita trano tsara tarehy izy, hanana fiarakodiaraka izay mba hanana ny olona rehetra izy. Hiadam-pinatra ilay malagasy dia tandremy raha fa tonga zany ka irehirehinao ka hiavonavina amin'ny Jehova ka na hoe
nitanjako sy nyeriko ranganina voriko anio zany nianatra salany rondotany ampianarana tany nahazoko diplôme ambony be fa nga zay fivavahana nataonareo tany amin'ny fiangonana nareo tany zany nanao zy nanisy zezika sy niasa tany sy nanondraka an'io fambolena io niery sy nitanjoko navitako anio fa nga ianareo kina ny rako zay Andriamanitra ivavahanareo any tandremo so iavinavina am'izany fatany araony didiny fitsipitsipy fa raha miavinavina nareo ka miala amin'Andriamanitra indray rehefa ampiadaniny amin'ny firenena misy anareo dia mazava ho azy fa ho aringany Jehova tahaka ny nandringanan'ireo firenenareo koa ianareo dia mbola milaza Jehova maranantsika azy ato amin'ilay vaky tenin'ny perikôpantsika ato rehefa tonga tokoa hiadany amin'ny volamena ananany firenena malagasy fa tsy robain'ny olona intsony ny vatosoa ananany hiadana ny komina tsiraray avy amin'ny arena eo aminy raha misy vatosoa eto amintsika efa vaky zany itsika eto amin'ity faritra Belazao ity ny tokony gokan'izany voalohany indrindra ohatra voalohany indrindra tokony horaisin'ny raha za zao amin'ny fanjakana dia zao ny tokony natao voalohany misy vatosoa eto dia raisin'ny fanjakana io zany fa zao ity lalana ity Belazao ity tonga dia manino ity zany tokony vita lalana tsara io satria misy vatosoa eto dia io nanaovana azy hitady finanse maiza koa ny mpamboly rehetra eto amin'ity faritra ity tokony tsy vidy zezika intsony tsy tokony vidy zezika intsony ny mponina eto amin'ity faritra ny Belazao sy ny komina Belazao ity sy ny manodidina rehetrarehetra raha ivatosoa io fotsiny no ifanarana amin'izay vahiny vidy azy ianareo vidy azy fa zao omena ny vahoaka eto voalohany ny giokan'izay arena eto dia ny eto amin'ity komina ty aloha zavatra azo atao zany dia hiadana ny vahoaka amin'ity komina ty ka raha misy koa ny amin'ny komina hafa any misy vatosoa sy volamena vaky koa dia efa migioka amin'izay koa ny mponina amin'ny rehetrarehetra eo dia ahoana ary ny tsy hatanteraka an'izany raha arahana ny soratra masina raha ivavaka sy nompan'Andriamanitra tokoa itsika zavatra azo atao zany tsisy zany vahoaka tsy mihinan-kanina izany intsony tsisy zany vahoaka manitra izany koa na ny tranontsika ireo ary dia lasa miova trano moderna trano madio tsara lasa cité vaovao daholo ny trano ny arenantsika eto amin'ny faritra misy antsika ihany no ampiasaina amin'izany misy paster eto nefa ny hafa ozy izy maka azy eo tsy avelantsika intsony zany rehefa tonga zany fotoana ny resantsika izany fa atsika mihitsy ny hinanazy tsisy anaiky an'izany intsony tsisy anaiky an'izany intsony dia ahoana ozy izy rehefa tonga amin'izany tany zany ianareo ka miadana manana trano manana volamena mitombo ny volamenareo sy ny vola fotsinareo dia nanafatra io Jehovahandriamanitra io izao no toetra tokony hanananareo fiangonana izao no toetra tokony hanananareo vahoaka malagasy Petera voalohany toko faharoa Petera voalohany toko faharoa koesory ny lolobo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fitsaraham-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra zany ny toetra tokony hananantsika malagasy rehefa tonga amin'ny fotoana zay ampiadanan'Andriamanitra ty firenentsika ty tsika dia esory rehetra voaka malagasy ty lolobo ty ity fitaka rehetra ty fitsaraham-belatsia ny fialonana tsika malagasy dia horiava-manana tsy mba faly nisy ndrotany namana anankiray zany fa raha mba misy olona anankiray eo tanàna eo manomboka mahazo omby roa telo efatra anyrany zaladalo angalatra ny ombony raha mba misy olona tanàna eo mba mitombo ny fananany mamokatra tsara ny variny andefasan'ny olona mangalatra ny variny eny an-tanimbary eny jinjain'ny olona eny ny variny horiava-manana raha mba misy olona tanàna eo mba mavita trano tafo taolina na tafo kapila taloha izy tafo bozaka mba nandroso dia misy olona mialina n'izany hoe ahoana koa ny androso fa izaho tavela eto dia amisaviany le namana amisaviany le havany mba hopotika ny fiainany mba antra eo satria tsy faly mba hisondrotan'ny olona esorina zany toetsaina izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy ho hita eto amin'ny firenena malagasy intsony izany ora-manana zany dia ho hitanareo nanaovan'Andriamanitra fagagana amin'ity firenentsika ity taova amenina mafy dia mafy raha tsy faly amin'izany ianao aza mitehaka mafy zany no ataon'Andriamanitra eto esory ny lolobo rehetra sy ny fitaka rehetra fiatsaraham-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra io no mampahatra antsika malagasy feny fiatsaraham-belatsia dia feny fialonana dia feny fankalana dia potehana ny namina raha mba mandroso any ampianarana any raha mba mahay le ankizy mpianatra mahazo lohany foana dia misy mamosavy dia tiry voniny ambala velona
dia lasa daly dia marary mibotsona ny kibo tsy hitany dokotera ny aretina am'saviany amin'ny rodi voto be ny tongotra mosafo daholo zany satria misy lolo-po ao fa ho aisorony zany rehefa tonga ny fotoana zay amonjen'Andriamanitra nyity firenentsika tia mba hiadanantsika mpinaritra amin'izao firenena izao. Amen. Ka hoy ny soratra masina ato fa tahaka ny zaza voateraka dia maniriany ronono mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena raha tahiny nanandrana ianareo fa tsara ny tompo izay hatononareo toy ny vato velona ny lavy ny olona fa ny fidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra mpanahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany hoe ho tonono ny vavantsika ny vato izay ny lavy ny olona io ndray ozy izy nolazaina fa lasa tonga fehizoro i Kristy io ny rana ty tany amonjy ny olona fa nopopain'ny olona io Kristy io nitevatevain'ny olona io Kristy io lazainy fa devoly io mpamitaka io Belzeboba io kanefa na io Jesosy io mihitsy izay nopopain'ny olona sy nitevatevain'ny olona namononan'ny olona zay tsao rehetrarehetra izao io ny namonjy ny vahoaka eran-tany io ny nanaiky ho faty hamonjy azy fa raha tsy maty io a na tsika rehetrarehetra zao tsisy teto raha tsy nitsangana tamin'ny maty koa Kristy tsisy teto tsika efa faringana daholo dia le vatiny lavy mpanao trano ndray no lasa fehizoro raha nahita tokoa nge tsika tamin'ny andron'i Jesosy Kristy nampisafidianina ny vahoaka Israely ny jiosy izay nanompo an'Andriamanitra tamin'izany hoe iza ny mety aminareo i Barabasy dahalo mpangalatra mpamono olona sy jiolahy io ve sa Kristy no alefa iza ny mety anareo vonoina i dahalo mpangalatra io ve no anaovana fitsaram-bahoaka sa Jesosy Kristy amonjy anareo io dia hoy izy ny vahoaka jiosy ny Israely tamin'izany aleo ranahy Barabasy dahalo mpangalatra io fa io mba mitovitovy fijery aminay mba samy mpangalatra tahaka azy ihany ka atao iny Kristy izay tsy hangalatra tahaka anay nanontaniana vahoaka iza mety anareo mpanjaka anareo ho atao mpanjaka anareo Kristy sa i Kaisara dia namaly koa ny vahoaka ny anaranga Kaisara io no atao présidence mpanjaka anay fa zay tsy mila an'izany Jesosy zany nefa i Kaisara tsy mivavaka amin'izay Andriamanitra ivavahany jiosy ny Israely i Kaisara dia Romana mpitondra fanjakana amin'ny tany dia naleony jiosy ireo mpanao politika romanina ireo no nisafidianany dia Kristy no mbona tamin'ny hazo fijaliana kanefa na dia nilavy nyrao vahoaka reo ary Kristy dia tsy niemotra izy fa ny mission nanirana ny Kristy dia hamonjy ny vahoaka rehetra hamonjy ny vahoaka rehetra tsy hakanavaka na mino azy na tsy mino azy na nanompo azy na tsy nanompo azy dia tahak'izay koa tsika malagasy Andriamanitra koa dia hamonjy antsika malagasy na mino azy na tsy mino azy hanavitra nyity firenenantsika ty koa fa izao esory ny lolo-po ny fitaka fa mitapitahana olona misoloky olona mikatramo volan'olona sy ny fananany olona moto indramina kely ty angady ty dia any dia tsy hita intsony indramina ty skotera ty dia tonga diny dia sambony letika any le skotera nefa tsy mahay milomano andramina ty bisikleta ty dia any dia very any dia mindram-bola aminao dia tsara resaka ery nefa rehefa avy eo tsy mamerina ka tsy izany no ataony voaka an'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny tany izay nampanantenana azy izy fa hiala amin'izany satria nahoana andinin'ny fahasivy fa ianareo kosa ozy izy dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina alleloia ity malagasy ity zany ity firenenantsika malagasy ity dia tena araky ny voasoratra amin'ny baiboly io mihitsy hoe taranaka voafidy ity malagasy ity fanjakam-pisorona firenena masina fa jerevinareo fa ny fomba fanao tany amin'ny andron'ny zanak'Israely tany inge ataontsika gasy daholy tany amin'ny andron'ny zanak'Israely zany foranany zaza dia ny gasy mamora zaza sa tsy mamora mamora itsika mifora daholo ny lehilahy ny omby ary mbola vosiriny satria zay ny fomba ny baiko n'Andriamanitra dia foranany zaza dia jerefa
Itsika malagasy koa fomba tsika malagasy a. Tahaka nataony zanak'Israely i Josefa raha maty dia tany Egypte izy no maty. Fa ny taolam-balony tsy navelany nipetraka tany Egypte fa noentiny tany amin'ny tanindrazany. Ny taolam-balony Josefa noentiny tany amin'ny tanindrazany fa tsy navelany tany amin'ny firenen-kafa tany dia nalevina tany. Ny taolam-balony Josefa noentina mihitsy zany ny razany ny taolana. Dia jereo tsika malagasy koa tsy manaiky ho very faty any an-tanin'olona zany koa tsika malagasy. Fomba tsika malagasy zany fomba ndrazatsika koa izany. Dia jereo tsika malagasy zao na ny varavarana ary dia miakandrefa varavarana fa tsy mitodika miatsinanana. Zany koa ny fomba nitsoratra ny jiosy koa zany, mbola fomba jiosy daholo zany. Ka noho izany ity firenentsika toy izy dia firenena voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Itsika malagasy dia olona nanain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsarany ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho any fahazavana mahagaga. Dia milaza amintsika hoa eto maheno atsika eran'ny Madagasikara malagasy rehetra, tsika eto amin'ny commune Belazao, fiangonana Apokalipsy rehetra, maheno an'izany isika malagasy dia olona nanain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazantsika malagasy fa i Jesosy izay niantso antsika io dia namoaka antsika eto amin'ny maizina andeha amin'ny fahazavany dia hanao zava-mahagaga eto amin'ity firenena antsika malagasy ity. Amen. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Itsika izay tsy firenena akory ny fahiny andevon'ireo firenena vahiny ireo, ary hatramin'izao tsika dia mbola hoetreretin'izy ireo andevozina eto. Baikon'ireo izay tian'ireo atao no atao eto, angorona sy ampahantra antsika, angoro-karena antsika eto fotsiny. Fa ankehitriny tonga ny fotoana ary voaka malagasy mijororo voaka malagasy fa itsika dia firenena masina, taranaka voafidy. Dia raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Ianao ato tokantrano ato meno amin'ny radio koa dia hafa mafy raha mino an'izany fa firenena masina, fanjakam-pisorona no fidian'Andriamanitra isika. Halleluja, amen. Itsika izay tsy firenena akory ny fahiny fa ankehitriny dia efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny namindrana fo. Ka dia mahay ry voaka malagasy rehetra fa raha izany afatra sy toroteny menantsika izany, aza manary toky, aza kivy, fa mbola misy fanantenana be da be ny eto amin'ny firenentsika malagasy ity, fa firenena voafidy itsika, fanjakam-pisorona, firenena masina itsika. Dia tsika hivavaka hisotra an'Andriamanitra amin'izany afatra izany. Jehovahandriamanitra raha eo hitokana fiangonana izay eto amin'ity commune Belazao ity, dia ny fiangonana Apokalipsy izany. Fantatra fa tsy mora no nanorenana izany fiangonana izany fa ady sy tolona. Kanefa ny tompo dia noho ny famindram-ponao dia nivoaka mpandresy ny fiangonana teto Belazao sy ny vahoaka rehetra teto Belazao, satria misy fiangonana iray vaovao nitsangana indray ka ho tokanana androany. Koa dia mivavaka izay Andriamanitra raha eo ny fivavaka rehetrarehetra izay atao amin'ny fiangonana io ane dia mba hieno any an-danitra ianao ka hamaly vavaka. Ka raha nisy nanota, raha nisy marary, raha misy sahirana ara-pivelomana eo amin'ny tokantranony ka ho avy aneritena hivavaka hiditra amin'io trano io, dia ianao Andriamanitra tsy mba manavakavaka fa mihainonao any an-danitra ka mamelany ny heloko ny vahoakanao izay mangataka famelan-keloko, ary sitrano izay marary mangataka fanasitranana, ome hoanina sahazahazy izay tsy manana ny kohanina. Ary raha mitaraina koa izy ireo ny amin'ny dahalo sy ny mpangalatra sy ny jiolahy ka avy hivavaka amin'izany trano izany koa ireo vahoaka ireo, dia hiaino any an-danitra ianao ka andefa ny anjelinao hiaro ny fananan'izy ireo ka tsy ho hitany dahalo ny lavatranon'izy ireo, ka tsy hisy harombaka ny biby fiompon'izy ireo sy ny fananan'izy ireo. Ary raha misy vahiny koa tompo ho avy hivavaka amin'izany fiangonana izany na tompo-tany ka aneritena hiditra hiantsony anaranao amin'izany fiangonana izany, dia menonao any an-danitra ka mamaly azy, dia ho fantany ireo vahoaka ireo fa misy Andriamanitra velona tokoa eto amin'ity firenenay malagasy ity.
ka raha andeha ivoaka ny trano ny voakanao andeha amboly asa anetsaha dia avokatra izy ireo raha hiditra ho tokantranony. Amen. Raha misy mosary, raha misy arety mandringana taka amin'ny pesta tonga aminay amin'izao fotoana izao, raha mainy rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala spanga ka mihinana ny voly zay vokatra ka mampahory ny vahoaka, ireo valala sy tany ay tsisy rano sy fahoriana zay iainany vahoaka ireo, ka raha avy reo vahoaka eto Belazao reto amin'ny commune reto ivavaka aneritena amin'io trano izay hotokanana io, dia mamelany ny elony Jehova ka menoana ho any an-danitra any ary ho afaka ny fahoriana sy ny fantrana sy ny fangidina amin'ny fiainan'izy ireo satria iainy tokoa ianao. Koa dia misaotra anao zay Andriamanitra satria nilaza taminay tokoa ianao tamin'ny toroteny androany hoe raha ny vahoaka eto amin'ny commune Belazao, vahoaka eto amin'ny région-ny Akaratra ity, eto amin'ny firenena malagasy, raha ireo vahoakanao reo zay natsoinao tamin'ny anaranao ho avy aneritena ka hivavaka sy hitady ny tavanao ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ianao ka hamela ny elokay ary hasitrana ny taninay. Amen. Eny Andriamanitra raha io, ka raha tonga tokoa ny fampanantenana ny menao anay fa hiadana izahay, havita trano izahay, hisakafo intelo isan'andro izahay, ananambiampy izahay, hiteraka ny biby fiopinay, ho arovanao amin'ny dahalo sy ny mpanao ratsy izahay. Dia nanafina anao Jehova hoe tandremo ary, sao ireherenao ka ilazo hoe nitanjako sy ny heriko navitako izany ka dia nadino anao indray izahay. Fa aoka mba tsy hanadino anao fa hanompo anao amin'ny androm-piainanay iray manontolo. Dia misaotra tompony amin'ny havatra farany izay nomenao anay hoe aoka mba tsy hiavonavona ny fonareo, aoka tsy hatsara velatsia ianareo, aoka hiala ny lolopo sy ny fitaka sy ny fanaratsiana sy ny fankalana rehetra, fa aoka hifankatia taka ny itiavako anareo ianareo, ka dia ho firenena masina tokoa ny firenenareo, fanjakam-pisorona tokoa ianareo, ka dia hieny fivavaka reo zay atao any an-danitra. Anao ary Jehova ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Haleluya. Amen.